Izay ny eo amin'ny tontolon'ny taranja fototra atletisme fa ivadika eo amin'ny taranja baolina lavalava isika tournoi fifankatiavana izay nitanterahana io tolakandro io tetsy amin'ny Ankajavian'ny Masina ny lalao famararana fedina ombimifa midolatrafo izay moa no nomeny section Antananarivo renivohitra ny anarany ity faninanana ity ombimifa efatra no zaraina ho an'ny top 14 dia samy nandrombaka ny ombimifa ary akady fotsy sy ry zareo TFA avetsy anaty azo. Rombany USAnakady fotsy ny tamin'ny Manosbe ny omby mifamidolatrafo natolotry ny section Antananarivo renivohitra ho an'ny mpandresy tamin'ny lalao famaranana ho an'ny tournoi fifankatiavana izay nitanterahana tetsy amin'ny Kianjaben'ny Mahamasina io tolakandro io. Teo amin'ny fionana izay arahantsika amin'ny sary izao dia ny lalaon'ny tamin'ny Manosbe manao mainty sy ny TFA anaty azo manao akanjo mena sy mavo. Lalao mendrika no nasehon'ny rotota nifandanjatra any am-boalohany ka hatramin'ny farany ny lalao. Teo amin'ny zaram-potoana voalohany dia vanitarika tamin'ny 9:24 ny TFA anaty azo. Teo amin'ny fidirana faharoa dia tsy nisy ny sotroina rano mihitsy ny lalao fa azakazaka hatramin'ny farany nitongilana tany amin'ny TFA ny ombimifa tamin'izay lalao fidirana faharoa izay ka dia nisaraka tamin'ny isa 7:20 no 5:20 ny rotota tamin'ity androany ity izay nandrombahany TFA ny ombimifa. Iny lalao iny ihany koa no mamarana tanteraka ny fandaharam-potoana ny section Antananarivo renivohitra. Katina tanteraka ny fandaharam-potoana ny section Antananarivo renivohitra sorana indrindra ireo fileuvana rehetra izay nandray anjara miaraka amin'ireo ray aman-dreny karakara. Sorana ihany koa ireo petit baolina rehetra izay manohana fa faly mankasitraka anareo izany ny tena dia ny tenako moa izany dia mbola milaza eto fa mbola ilatsaka vonona tanteraka ny ampandrosany taranja baolina lavalava eo anivon'ny section Antananarivo. Raha tavaverina eo amin'ny toerana ianao inona izany ny tena zava-dehibe tena maika aminao indrindra? Fampandrosoana ihany aloha zao ny tena ifantohana dia ny tena maika ny fanoloana ireo membre rehetra izay niara-tantana izany dikan'izany hoe membre voatanteraka izany no hiara-tantana amin'io fitantanana voalohany. Teo amin'ny vokatra hafa dia lasa nakady fotsy ihany koa ny ombimifa rehefa nandresy ny 15 famalia tamin'ny isa 7:27 ho an'ny top 14. Ho an'ny skajy divisiona voalohany elita faharoa kosa dia ny FTA Anosbe nandresy ny Aigle tamin'ny 17:27 ary ny 3F5 Amboditsiry nandresy ny CFA Ampandrana tamin'ny 9:27. Ombimifa avokoa moa natolotry ny section ho an'izay mpandresy tamin'ity lalao androany ity.